misaotranao Jesosy malalo satria zao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsaranao ka ireo teny avy aminao hitoetra betsaka ao am-ponay ao koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsaranao ka ireo teny avy aminao hitoetra betsaka ao am-ponay ao ireo teny avy aminao hitoetra betsaka ao am-ponay ao. Faly miarabanao indray tonga amin'ity fotoana fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra ity am-piandohana dia manasanao hivavaka. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitro midera sy mankalaza ny anaranao izahay. Misaotra makasitraka ny amin'ny fitantananao ary misaotra ny fotoana mahafana masina ka afaka mihaona eto indray hianatra ny teninao. Mety iza Tompo amin'ny fifaliana ty amponay ary ampahafantatra anay famarinana tianao azonay amin'izany teninao izany. Ny feo avy izay tsy avy aminao ampangino areo ka ny fahotana izay hevitra mampisaraka anay aminao dia mba ho voavelana avokoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fanontaniana momba ny fanadiovana. Izay ny lohatenintsika androany. Nahoana ny fitoerana masina no ny ilan'ny diovina? Nianarantsika teo aloha fa nafindra tamin'ny fitoerana masina ny fahotan'olona nandritry ny taona ka nanjary fitoeram-pahotana izany. Koa ny ilan'ny diovina isan-taona tamin'ny andro fanavotana ny fitoerana masina mba ho tafaverina amin'ny fahamasinany sy ny fahadiovany tany am-boalohany. Ahoana ny fanadiovana ny fitoerana masina? Voalohany naka osy laharoa ny mpisorona be. Nofidiana tamin'ny alalan'ny filokana. Ny voalohany nampiasaina anaovana fanavotana nonohy tamin'ny vahoaka sy hanadiovana fitoerana masina. Nentiny tao amin'ny efitra masina indrindra ny rano izany ary nafafiny teo amin'ny rakitra fanaovam-panavotana izay mivantana eo ambonin'ny didy 10 nodikan'ny vahoaka. Tsy voaloton'ny fahotana io osy lahy io. Tsy nisy eloka nekena teo amboniny. Koa ny rano io osy lahy io no nentina nanadiovana ny fitoerana masina ho afaka amin'ny fahotana. Tamin'ny alalan'izany asa tsotra natao amin'ny mpisorona be izany izay nandeha ho an'i Jesosy dia afaka tamin'ny fitsaran'Andriamanitra ny vahoaka. Avy eo dia nafafy mpisorona be teo amin'ny alitara fandorana ditin-kazomanitra tao amin'ny efitra masina ny rà sy teo ambonin'ny alitara fanatitra hodorana teo an-kianja. Dia toy izany ny fomba nanadiovana ary manondra an'i Kristy io savony manadio ny fahotana io. Farany apetraka aroana eo amin'ny osy lahy faharoa ny tanany roa ka afindrany amin'izany no hotan'ny Israely rehetra toy ny kamo ampanary fako dia nentiny ny osy lahy io lavitra tany anefitra ny hotan'izy ireo. Tsy nivonoana io osy lahy io koa tsy mba naneho an'i Jesosy fa naneho an'i Satana kosa izy izay avela ireny irery eto tany mandritry ny arivo taona mialohan'ny ampiarana amin'ny fitsaran'Andriamanitra sy andringanana azy tanteraka noho ny fahorinana fitsony. Inona no ambaran'izany rehetra izany amintsika mikasika an'i Jesosy sy ny asany ao amin'ny fitoerana masina ny an-danitra? Zavatra roa no ambarany andro fanavotana momba an'i Jesosy. Voalohany, vonina sy manirana ao fanavotana no notantsika izy ankehitriny amin'ny alalan'ny sorona lehibe nataony teo amin'ny azo fijaliana 20 taona lasa izay. Faharoa, anambarany andro fanavotana fa manana mpamonjy mivavaka ao antsika isika. Rehefa miditra ao amin'ny efitra masina indrindra mpisorona be dia mandory ditin-kazomanitra ka mameno ny efitra misetroka manitra. Tandindo mivavaka ny ditin-kazomanitra ao amin'ny soratra masina. Izy indray no olon-kafa iranao mivavaka ao anao ankoatran'i Jesosy.
saintsain zay voasoratra amin'ny levitikosy toko fenina ambin'ny folo andimy sivy amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo vakitsika tany am-piandohan'ny herinandro ary jereo izay miresaka an' jesosy ao manjary takatrao ny fifandraisan'ny fiavian' jesosy voalohany sy ny fiavian'ny fandroana rehefa takatrao ny levitikosy sy ny andro fanavotana amin'ny fomba ahoana toy ny mazatra ve sa hafa ny fahitanao an' jesosy eto ino no nasetrinao fahitana an' jesosy araka izany izay indray ilay sika androany izay manazava amin'ny atsipiri ny fandehan'ilay andro fanavotana misy an'ilay osy lahy anankiroa indray maneho an' jesosy iray maneho an' satana fa tena zava-dehibe ny afantarantsika fa tsy misy manao fanelanelanina antsika afa-tsy jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra ary vavaka izay ataon'i jesosy manelanelanatsika dia toy ny titika azo manitra izany ny tokony andraisantsika ny fotsika ampifandraisantsika ny fotsika sy ny eritreritsika an' jesosy any an-danitra amin'izao fotoana izao ankasitraka anao ray malalo misaotra anao ny teninao ampitomboy izany mba amobe aty anatinay ary ampitombo ny fanantenanay aminao dia taio izao mpiaino izao amin'ny anaran'i jesosy amen izay indray a ny fotoanantsika androany mirary soanao ary mametraka mandram-peonao amin'ny manaraka veloma tompoko mianatra eo an-tongotry jesosy isan'andro